Abatsika tsirairay avy lasana baba malala ao amin'ny tompo amin'izao fotoana izao dia manonona ny fiadanan'ny tompo hanapaka ny anaty tsika tsirairay avy izay mandray an'izao ten'Andriamanitra izao. Ten'Andriamanitra izay rahanao am-ponompon'Andriamanitra rato. Ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny filazantsarany Marka 10 ka atombontsika amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 12:50. Izy ity dia tantaran'ilay jamba Bartimeo ny anarany, Bartimeo zanaky Timeo, izay petraka teo amoron-dalana mba hangataka. Izy ity rehefa mangataka dia tsy mahafantana ny zavatra omeny olona azy koa izy ary tsy fantany izy anome. Fa izy ity dia jamba notahin'Andriamanitra satria izao nandalo teo amin'ny tanàna izay nisy azy Jesosy. Ity jamba ity moa dia na dia tsy mahita azy izy dia mandre sorona an'Andriamanitra. Ary rehefa mandre izy dia efa mahare foana ny lazan'izany Jesosy zany. Ary indray andro tonga teo amin'ity tanàna ity teo akaikin'ny Jeriko Jesosy. Dia nanontany ny olona izy satria nikorotandrotana ny olona hoe misy inona? Dia izy ny olona hoe mandalo Jesosy. Ohatrany tsy teo satria fantany fa rehefa mandalo Jesosy io dia tsy maintsy mahita fahasoavana izay andalovany. Zavatra marina zany, zavatra iainanay zany. Ny fiainanay rehefa nandalovany io Jesosy io dia nidirana fahasoavana. Ary tiako milaza aminao, samy mizara tenin'Andriamanitra aminao, fa miaina anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny tenako. Nandalo Jesosy dia ola ilay jamba manao hoe fa misy inona? Reny fa Jesosy avy any Nazareta ny mandalo. Tsy niandry ela izy, tsy niantso namana izy, tsy niady hevitra tamin'olona izy, fa tonga dia niantso mafy izy nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo aho. Tambatamba izy. Ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. Ary maro ny olona miteny taminy ka nanao hoe mangina, aza mitabataba, aza enigeleninao Jesosy. Fa nga io natokana ho anao, nga io tonga eto mba ho anao. Za teteny aminao manao hoe Jesosy tonga ho an'ny olona rehetra izay vonina andray azy. Jesosy dia vonina hiditra. Ary izany indrindra ny antony natonga an Jesosy tamin'ny voateraka. Tsy mba teraka tany anatina hôtel, tany anatina maternité raitra dia raitra. Na dia manana fahefana amin'izany azy Andriamanitra satria zanany io. Fa tany an-tranon'omby entina hanamporofona amintsika fa maty. Tsy maty aloha ny resantsika fa tonga ety an-tany Jesosy ho an'ny olona rehetra, ho an'ny sarangan'olona rehetra, ho amin'ny karazan'olona rehetra. Ary ity jamba ity dia tsy nanaiko nampangin'ny olona satria fantany fa afaka miantso an' Jesosy izy. Nampangin'ny olona izy satria ny olona mieritreritra fa tsy mendrika hiantso an' Jesosy io. Izy tsy nirarahany zany. Niantso mafy izy nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. Ary ilay fomba fangatahany zavatra nahakasika an' Jesosy. Ny olona rehetra izay nandalovan'i Jesosy teo dia izao teneniko anao. Mandalo Jesosy dia samy manana angatahany ireo olona ireo. Satria ozy ny olona manao hoe Jesosy ihany no miteny manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo teniko dia angatao izay inona fonareo na inona na inona. Dia mandalo Jesosy dia ny olona mety misy betsaka Jesosy zaho meo zazakely, Jesosy zaho meo vola sy harena, Jesosy zaho tao efa-panadina, Jesosy zaho meo voninahitra. Fa izao nefa tao anatin'izany fangatahana maro zany misy teny anankiray nakasika an' Jesosy avy any aoriana any. Ny teny nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. Nijanona Jesosy satria izao zavatra tsy fahenony zany. Firy amintsika mba mangataka fa mindrapo amin'Andriamanitra zany. Fa tsy mamaky antsika hoe sitrano amin'ny aretina afao amin'ny trosa ataovy mahita asa sy ny sisa. Nefa raha mba fantatrao fa ny zavatra hialoava mialohany zany rehetrarehetra zany. Andriamanitra tia mitram-pihavanana aminao. Tsika io mpanoty. Tsika ngera lasana babo malala. Oko fantatrao fa raha misy olona amin'izao fotoana izao tia hanantona an'Andriamanitra. Andriamanitra tia ifandray aminao.
Andriamanitra te hifandray aminao. Fandriamanitra ihany koa no miteny ny heloko areo ny hevitra mampisaraka aminareo. Ary fantatra ty Bartimeo jamba ity zany. Fantany fa tsy miendrika anazy, tsy miendrika an'io Jesosy io ny tenany. Ka niantso izy nanao hoe Jesosy zanaky Davida, mamindra fo amiko. Nakasika an' Jesosy zany satria teny tsy de fandreany firy zany. Androany afaka miteny aminao hoe raha hanomboka hivavaka hitady an'Andriamanitra ianao, mba hianaro zany tolombavaka, mba hianaro zany fomba formule fiantsony ty Bartimeo jamba ty an' Jesosy. Fa hitodika amin'ny fiainanao izy ka teneno manao hoe Jesosy mamindra fo amiko. Ianao ny olona rehetra nge mialohan'ny mahatonga azy mpivavaka, olona tany anaty fahotana daholo raha sy nabavy-malala. Olona tany anaty fahotana, olona maloto, olona mpanota. Tsy mety zany raha ianao mbola mpanotiny ianao, ny tananao maloto, andray zavatra madio avy amin'Andriamanitra ianao. Raha izy fotsiny zanaka koa maloto be ny tanany, feno fotaka mangataka gâteau aminao, menao izy. Fa tsy lefanao misasa-tanana aloha. Te hamela heloka anao aloha Andriamanitra milo hitahiny ny fiainanao. Ozy Jesosy hoe le jamba aloha zany efa nikikika. Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko. De ozy ny olona manginy ianao. Fa tsy nanaiky nampanginy zao tontolo zao izy. Ny devoly de miezaka foana mampangina antsika tsy antso an'Andriamanitra. Ny devoly de miezaka foana manao zay hanalavirantsika an'Andriamanitra. Zay tsy hain'Andriamanitra ny feo antsika, sy tsy hainontsika ny feo an'Andriamanitra, sy tsy faninantsika amin'ny Jesosy. Reny Jesosy nefa ny fiantsoantsony ty Bartimeo ty. Tsy niantso ny voalohany fa niantso ny faharoa. Tao arinan'izy ilay vomena mpangininy, vomena izy nidradradratra ny teny Jesosy mamindra fo amiko. Nijanona Jesosy ary hoy izy nanao hoe antso le jamba. Halleloia. Na ny olona nahita teto ary tonga de niteny nampailany jamba hoe matoki de mitsangana fa miantso anao izy. Jesosy raha lasa nabavy-malala rehefa miantso olona anankiray. Tsy miantso an'iny olona ino alaina baraka izy. Na tsy miantso an'iny olona tonga eo izy de atao tsy mahazo nininy. Fa rehefa Jesosy no miteny miantso anao de amin'ny zavatra anao, anisy ny fiainanao izy. Nanantona le jamba ary teny. Zao ny fanontaniana nakasika tokoa ty teny ity. Nanontaniany Jesosy an'ity jamba ity nanao hoe inona ary ny tianao ataoko aminao. Hitanao, tsy voatery maika amin'izany atsika. Fa Jesosy ihany ny anontany anao rehefa vita fihavanana aminy ianao ka voavela ny fahotanao, izy mihitsy ny anontany anao, aveo manao hoe inona ny tianao ataoko aminao. Hoy Jesosy averika any raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, le fifandraisana sy ny fanapitoerana ny teny Jesosy eo amintsika ny zava-dehibe. Ao aorianan'izay ianao afaka mangataka. Fantatra hoe fa azonao angatahana amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Azonao angatahana amin'ny zavatra rehetra. Ka fantatra fa sitrapony. Zao zavatra tenenin Jesosy nanao hoe zavatra nafinaritra rehefa natsoiny Jesosy ty olona ty de zao. Nanary lamba izy de miatsambontsambotra anatina Jesosy. Zava-dehibe zay manary lamba zay. Tsy hoe ohatrany adala manary lamba, fa iny lamba iny, le lamba fahalotona, le lamba nafatarana azy fa manty izy, le lamba nafatarana azy fa jamba izy io, le jamba iny afatarana le jamba. Tsika rehetra gama mety samy manana akanjo afatarana atsika. Iny nariny voalohany satria fantany fa ho adiny rehetra iny. Fantany fa eo amin'ny Jesosy izy, fantany fa hitsimbadika ny fiainany. De nariny iny lamba iny. Raha anatona Jesosy ianao androany, ary io lambanao, ary io lamba malotonao, ary io ny fahotana, ary io ny fievitra tsy mety rehetrarehetra, ary io ny lalandiso rehetrarehetra zay nalehanao, de dana manatona Jesosy. Fa afaka omeny fiainam-baovao ianao manomboka androany. De nanatona Jesosy izy ary de ozy Jesosy hoe inona ny tianao ataoko aminao. Inona ny tianao ataoko aminao. Tianao ve raha mba ianao ny anontany Jesosy an'izany. Tsy mba olombelona ny anontany anao satria raha olombelona ka miteny tokoa ianao zao atao, le olona mety tsy mahavita manatanteraka an'izany. Zava-dehibe zany Jesosy manontany zany izy inona ny tianao ataoko aminao. Raha ianao ke ny anontaniana an'izany androany, inona ny tianao ataon'i Jesosy amin'ny fiainanao. Fa ho tanteraka aminao zany raha mino ianao. Raha mibebaka tokoa ianao ka manary ny lambanao, de mino. Fa afaka omeanao an'izany izy, de ho hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Zao ny tenenin'le jamba nanao hoe rabony eo, ny mba hampahiratina amin'ny masoko. Hoy Jesosy taminy, mandehana ianao, ny fononao nefa navonjy anao.
tena hiratra niaraka tamin'izay izy. Tsy zavatra be dehibe nataon'i Jesosy. Mandehana fa mifonoana amina vonjy. Androany teteny amintsika manao hoe i Jesosy rehefa mandalo dia fahasoavana ny tonga amin'ny toerana izay andalovany. Maninona kay antson'Andriamanitra impiry ireny tonga teo amin'ny fiainanao? Maninona tsy mety miova ny fiainanao? Satria ny antony dia tsotra. Nijanona ho isan'ireo olona mpitazana an'i Jesosy mandalo fotsiny ianao, fa tsy mba isan'ireo miantso. Androany teteny aminao manao hoe antsoy, fa voninkenanao izy. Antsoy aho izy. Any amin'ny Jeremia 3:7 dia hovaliko ianao, dia aleoko zava-mahagaga sy sampatarina izay tsy fantatrao. Ny anjaranao dia tsotra ihany. Aza mety hampanginina ianao, fa rehefa mandalo amin'ny fiainanao Jesosy dia antsoy. Avy menao ity hafatra ity ianao dia dana mandohalika. Tsy lavitra antsika Jesosy, fa amin'ny toerana rehetra izay hitsoina azy. Antsoy fa hovaliana ianao. Teneno aminy ny fahorianao. Teneno aminy izay manky aminao. Teneno aminy izay mahory anao. Fa milohan'izany aza dino hoe mangata famindrapoana. Raha vita fihavanana aminy ianao dia ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary tadidio fa tsisy zanak'Andriamanitra any ivelan'ny trano izany. Ao amin'ny tranon'Andriamanitra no misy ny zavatra rehetra. Mampahiry anao ary androany. Afaka hiratra ianao. Misy fahajambany amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Tsy hitanao ny lalak'ale. Antsoy Jesosy. Mangata famindrapo. Fa ho anontaniana ianao. Dia tsory aminy marina fa te olona afaka ianao. Te olona feno fifaleotrandreo kristianina rehetra nandray azy hatramin'izay nandray an'i Jesosy ianao. Za tia hijory vavolombelona aminao. Fa manam-piadanana ny fiainana. Mikorotana ny fiainana amin'izao fotoana izao. Fa za kosa samy teny sy mijory vavolombelona aminao. Fa za manam-piadanana. Ary ny zavatra tsy tokony ho vitako afaka vitako satria izao tsy za fa Jesosy. Ilay natsoiko tamin'ny 8 taona sy tapany lasa teo amin'ny fiainako izay. Anjaranao izao antsoy Jesosy ihany fa voninkenanao izy. Antsoy Jesosy fa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao dia hainy atao avokoa. Na jamby ianao, na marenina ianao, ninninona misy aminao amin'izao fotoana izao. Na tena zava-misy izany, na tena jamba tokoa ianao, na ny fiainanao mihitsy ny jamba. Tadidio fa namaty aza natsangany Jesosy. Anjaranao indray izao. Voninahitra n'Andriamanitra iray ihany dia mankasitraka anao ny anao ny hafatra ity. Amen.